Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny manam-pahaizana anankiray manao hoe tsy inona akory ny fiainantsika eto ambony tany afa-tsy tantara kely fotsiny sendra nandalo. Namboarina antsika avy amin'ny tany ary napetraka hiaina eto ambony tany. Rehefa avy eo, rehefa maty dia averina alevina any ambany tany. Aorinan'izay dia mandalo fitsarana ka arakaraky ny asa izay nataontsika teto ambony tany no ahazoantsika valisoa amin'ny tombo-janahary. Na isika ahazo fahombiazana ka hitoetra ao amin'ny paradisa mandrakizay, na sanatriantsika ahazo karazana sazy ka hitoetra ao amin'ny hafobe mandrakizay. Ny afatra tiantsika ampitaina amin'ity androany ity: tadio ry mpino hajaina, fa eto amin'ny fiainana ambony tany no entintsika manomana ny fiainana any ankoatra. Arakaraky ny asa izay ataontsika eto ambony tany ihany no valisoa azontsika any ankoatra. Raha niezaka mafy ianao teto ambony tany, nanao ny adidy aman-draharaha sy ny andraikitra izay napetraky ny tombo-janahary tamintsika, dia ho fahombiazana sy fifaliana no iainanao any ankoatra. Raha sanatria kosa variana tamin'ny rendrarendra ianao, nanao ireo zavatra voarara, nanao ireo karazana fahotana betsaka, dia tadidio tsara fa ho ratsy ny fiafaranao indrindra any ankoatra. Tadidio ihany koa fa nivadika ny taona ka tonga taona vaovao antsika ankehitriny. Isaky ny mivadika ny taona dia manakaiky hatrany ny fotoana izay ialanao eto ambony tany ka hiverenanao any amin'ny tombo-janahary. Isaky ny mivadika ny taona dia manakaiky hatrany ianao ny fasana. Isaky ny mivadika ny taona dia miaina iray taona ny fe-potoana hipetrahanao eto ambony tany. Noho izany, aza laniana amin'ny zavatra tsy ahitam-bokatsoa, aza laniana amin'ny fifandirana, aza laniana amin'ny fanarahana ny fiainan'ny olon-kafa, aza laniana amin'ny fifamaliana, aza laniana amin'ny zavatra ratsy, fa mba omany ny ho avinao, satria vitsy ny taona iainana eto ambony tany, fa any ankoatra dia mandrakizay. Sola diso tanjona anao ka hiaina amin'ny karazana zavatra tsy mari-potitra eto ambony tany, ka manenina any ankoatra. Ny teny manam-pahaizana anankiray: aleo lavitra tsy manana tanjona toy izay diso tanjona ny olona anankiray. Ka farito ny tanjonao, inona no tianao atao eto ambony tany mba hahafahanao mahazo fahombiazana any ankoatra? Zay ny fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, ataovy j'aime fa mbola betsaka ny fampatsiavana ho entintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.